sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Pasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Arahaba rireny masina niteraka ilay mpanjaka ampifehny tany aman-danitra mandrakizay. Amin'ny fofeno afaliagna no entinay miarahaba nareo jiaby agny atokantragno agny izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamitsika ity. Onjam-peo natao ampitambatra atsika jiaby ologno raiky sy natao agnitaragna ny vaovao mafalin'ny Kristy. Asesiky zegny afaliagna zegny ke faly miarahaba atsika jiaby tratran'izao taom-baovao taona 2024 izao. Isaoranay manokagna ianareo jiaby izay tsy mitsahatra magnaraka ity radio fagniry mamitsika ity, izay radio mizara ny soa sy ny meva ho an'ologno jiaby tsy ankanavaka. Arak'izany ary ny eglizy niany ty magname atsika ny lohahevitry lehibe dia ny hoe Masina Maria renin'Andriamanitra sy mpanjaka vavin'ny fiadanagna i Masina Maria. Ndeha hoarantsika ampitiavagna sy ampinogna ary ampitsikigna tokoa ny fampianaragna aroson'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson ry amandrentsika amintsika amin'ny alalan'ny fampianaragna sy toroteny arahin'ireo vakiteny masina samihafa atolotry ny eglizy masina amintsika iny anity. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, boky fanisana. Tamin'izany andro izany dia niteny tamin'ny Moizy ny tompo nanao hoe, mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe, itsodrano ny zanak'Israely ianareo, dia anao aminy hoe, itay anao sy iaro anao ani ny tompo, ampamirapiratra ny tavany aminao sy amindrafo aminao ani ny tompo. Hanandratra ny tavany aminao sy anome fiadanagna anao ani ny tompo. Dia izany no ametrahany ny anarako amin'ny zanak'Israely ary izaho itahy azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorana ny Andriamanitra. Mangiare
kita awali Kristi yanareu selam dijatalu kemanzareke kita awali Kristi Niachana jamani chane nisikutibini Katau ni mamira jema nisikiani tabari Deu fanta tinyuru naya ratani ni erinau Kanera nina firene chechani buzinau Nibawokare tengane idendane marito Nibawokare tengane idendane naranau Aukifani siang saripinene nisatukuni Fayanau demitara sire tire nyaradari Nanareu selam dijatalu Demanzareke kita awali Kristi yanareu selam dijatalu Demanzareke kita awali Kristi Bayanau demitsara bawa karakani sini Simanjak kami rafirene jeji satu kuni Nibawa kare ceganya idera jamanito Nibawa kare ceganya idera naranau Vanitani pulena timi sizai timamukata Andemani tamam pandemani tikiamitimina Enganil kaitimina tikiatanandemanita Kaumasina yerani bazata minenarani Uninai jane wanira nalefanizanani Senumenya na swabanya tikianu ipityamani Yanareu selam dijatalu Demanzareke kita awali Kristi yanareu selam dijatalu Demanzareke kita awali Kristi Vakiteny masina faharoa taratasiny masinda-pôly apôstôly ho an'ny kristianina tany Galasia. Ry kristianina avana, rehefa feno ny andro dia nirain'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy sy nateraka tao ambanin'ny lalàna mba anafaka izay teo ambanin'ny lalàna sy andraisantsika ny fananganan zanaka. Ary noho ny mahazanaka anareo dia nirain'Andriamanitra ao anatin'ny fonareo ny fanahin'ny zanany ka miantso hoe Aba Ray. Koa tsy mpanompo intsony ary anareo fa zanaka. Ary rehefa zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo isorana ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavy anene Tompo, ho tanteraka tokoa ny iza evanjely masina
nosoratan'ny masinday leo ka voninahitra eo anao re Tompo. Tamin'ny zanandro zany dia nandeha aingana nankany Betlehema ny mpiandrondry ka nahita any Maria sy Josefa ary ny zazakely mandry amin'ny finanam-bilona. Ary rehefa nahita izy reo dia nampiely ny teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Ary izay rehetra nandre dia gaga avokoa tamin'izay nolazain'ny mpiandrondry taminy. Fa i Maria kosa nitadidy izany zavatra rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. Ary nody ny mpiandrondry nidera sy nankalaza n'Andriamanitra noho ny zavatra reny sy hitany araka izay nolazaina taminy. Ary rehefa afaka ny avaloan'andro ka hofurana ny zaza dia natao hoe Jesoa no anarany araka ilay nataon'ny anjely fony tsy mbola nitorontoronina tao an-kibo izy. Izany are ny teny re Tompo terany eo anao re Kriste. Kristianina ava malala mbola anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Noely sika amin'izao andro voalohan'ny taona 1er janvier izay ankalazantsika ny Masiny Maria renin'Andriamanitra ary mbola ao anatin'izay taom-baovao izay indrindra ka ankafaliana ankaravona no iarabanantsika olo raika ziaby voalohan'ny taona izao ka fankalazana telososona no ankalazan'ny Eglizy andro voalohan'ny volana janvier voalohan'ny taona araky ny calendrier civil fa araky ny calendrier liturgique nankalazaisika ny fanombohan'ny taona liturgique tamin'ny alahady voalohan'ny fiaviana taorian'ny fankalazana ny Kristy Mpanjaka ary nanatanteraka ny synode tapany voalohany sika any Voimar ary napiditra sika amin'ny synode tapany faharoa fianakaviana Eglizy kely miaro ny tontolo iainana. Azo lazaina fa izao taom-baovao izao no hanampy isika irosy lalindalina koa amin'ny dinga fa indrindra amin'ny fanatanterahana miezaka ivelomana izao synode tapany faharoa izao fa indrindra midingana ataosika fanatanterahasika ny synode dia izay hoe isika miaradia rahateo. Niafatra ny Papa amin'izao voalohan'ny janvier tokoa dia mampitodika asika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Potika tokoa ny fiainansika vokatry ny Covid korotana virus hoy ny Papa ary anisan'ireo mitondra fasana ihany koa ny tontolo iainana. Tsy misy olona afaka ilaza ny tenany ho nosy hoy ny Papa raha te hampandroso ny hoavy fa tsy maintsy miray hina miara-dalana ary miray misalary mba ahafana manorina an'izay hoavy izay. Natao ifandray isika ifandray amin'ny zavaboary ifandray amin'ny samy mpiarabelona amin'Andriamanitra tsy afaka norina ny hoavy samy rery sika hoy ny Papa fa tsy maintsy miara-dalana
izany no ataosika amin'izao sinôda izao ary indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'izao tapany faharoa izao mitaky fiombonana firaisankina ny fanarenana ny tranobe iombonana efa robaka tanteraka ankehitriny. Izay ny tapany voalohany fa ny tapany faharoa amin'ny fankalazana ihany koa amin'izao voalohan'ny volana janvier izao dia banjinantsika bebe kokoa any Jesosy fihavanana ary izay no mahatonga ny 1er janvier ho andro ny fiadanana satria ilay fihavanana hoentin'ny Kristy ilay fihavanana izay ahafahasika manorina ny fiainantsika ka mitondra amin'ny tena fiadanana marina ary i Jesosy niaraka ny averimberisika matetika tsy mba lavitra sika fa eto anivosika ary miara-dalana amintsika ka na dia mafy azy ny fiainana dia sy irery isika fa indrindra moa milaza miara-mahita isika fa maro ny zavatra mifaomaofao ankehitriny ary ao anatina krizy mafy isika miatrika an'izao taom-baovao izao ka izay no ilana ny firaisankina izay no ilana ny fiombona ary Jesosy no manampy isika an'izany ka ny firariana amin'izao taona vaovao izao ary dia ny mba ho anivosika tokoa i Jesosy ary hiara-dalana amintsika izy amin'ity taon'ity sy ny taona rehetra misangeringeringy ka hivelona ny vocation sika hatramin'Andriamanitra sika isika dia sinona izay vocation sika izay fa napetraka Andriamanitra ao amin'ny sany edena isika hikarakara sy hikolokolo azy ary siza nefa io sany edena io araka ny averimberisika matetika fa ity tany honenasika ity io ny tranobe iombona ka anjarasika no mikarakara azy mikolokolo azy miaro azy satria fantatra sika fa potika no ny etraketraka nataosika ity tranobe iombonana ity noho ny fiovan'ny toetrandro dia maro ny zavatra izay sy nieritreretina tany aloha ka amin'izao misy ohatra zao araka ny efa nilazaisika teto amin'ny sisin-dranomasina na Antsinana na Andrefana dia maro ny tanàna efa sy hita intsony noho izay fiovan'ny toetrandro izay mihamafana ny tany ka miakatra ny ranomasina ka izy ny mahazo ny tany ankehitriny ka izay indrindra ny tsy maintsy izeresika hiarovasika ny hoavisika ny tontolo iainasika ny taranaka sika na dia eo azy zany rehetra zany ary miteraka korontana maro eo anivon'ny fiainasika dia mahatoky isika satria manana any Jesosy raha izao tontolo izao tokoa moa ny very fanahy mbola velona ho isika matetika miteny satria tsy misy repère isika kosa manana any Jesosy ary io ny tian'ny Papa songadina amin'ny afatrany amin'izao 1er janvier izao ho indrindra izy inona ary ny tokony ataosika voalohany indrindra ny amelasika ny fosika iova manolona ireo amena maro ny ainasika izany hoe mamelan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao vanim-potoana manatantara izao anova ny fomba fanazavantsika n'izao tontolo izao sy ny zava-misy ary izay no ezahsika amin'ny alalan'izao sinôda tapany faharoa izao sy azosika atao isono ny Papa mihevitra ny tombososika manokana fosiny na ho an'ny firenesika fosiny fa sy maintsy mihevitra ny soiombonana miaraka amin'ny fisainana hoe miara-monina izany hoe misokatra amin'ny firalahina iraisam-pirenena sy misy afaka ilaza ny tenany hoe nosy isony amin'izao isika fa natao ifandray isika sy azosika atao isony ny anohy hiaro tenasika samy rery fosiny fa fotoana izao andresana andraikitra hoy ny Papa mba anasitrana ny fiarahamonina sy ny planeta misy isika amin'ny fananganana tontolo tena marina sy miadana mifantoka tanteraka amin'ny fandalana ny soiombonana tena izy afatra ny Papa amin'izao voalohan'ny taona izao zany ary averina amintsika anio ary voalohan'ny volana janvier no ankalazasika any Masiny Maria renin'Andriamanitra ary dia mifanozo amin'izay lohevitra izay ny fankalazasika ataosika androany matoa ny Eglizy nanokana andro hibanjinana ilay renin'Andriamanitra Masiny Maria dia satria araka ny fantasika ary mbola miseho amin'izao fotoana izao misy hevitra mifaomaofao mikasika ny Masiny Maria ka namaritra momba n'izany tokoa ny Eglizy mba ho finoana tsara ny finoansika hivelomasika ka tonga ny Jesosy tokoa eo anivon'ny fiainasika lazaina hoe renin'Andriamanitra Masiny Maria sy noho ny fahamendreny satria renin'ny Jesosy izy ka i Jesosy dia Andriamanitra ka izay no mahatonga azy ho renin'Andriamanitra ary tsy Andriamanitra naovinany Masiny Maria fa renin'ny Jesosy izy ary izay no maha renin'Andriamanitra azy rehefa nasongadina araka ny teny finoana ny maha-Andriamanitra ny Jesosy dia noresina ihany koa ny maharenin'Andriamanitra any Masiny Maria ka izao voalohan'ny taona izao no ankalazana azy eo anivon'ny Eglizy anambarana fa miaraka amin'ny Masiny Maria ihany koa isika amakivaky ity taona ity ary izy nitondra antsika ho any amin'ny Jesosy ka raha ao amin'ny Jesosy ny fiainantsika raha ao amin'ny Jesosy mivahatra ny fiainantsika
dia miova zay fiainasika izay ka ahita ny tena lalakombana isika, ahita ny tena fiainana, ahita ny fahamarinana, ahita ny fahendrena satria izany Jesosy. Renitsika ihany koa Masiny Maria, fantasika fa Jesosy nanolotra azy any Joany ary Joany nandray any Masiny Maria tao an-trano. Ka okarisika amin'izao voalohan'ny taona izao, anao tahaka ny nataon'ny Joany andray any Masiny Maria, ampandroso ny Masiny Maria amin'ny fiainantsika, ampandroso azy ao am-posika, ampandroso azy eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely, ka amareny azy dia ikolokolo sy karakara asika izy ary anolotra asika ny fiainan'i Jesosy, ary zay no ahafahasika hiditra amin'ny tena fiadanana, ary zay no mahatonga an'ireo fankalazana reo mifanozo amin'izao voalohan'ny taona izao. Ka izany no mahatonga ny eglizy nanomboka tamin'ny fotoanan'ny Papa Paoly fahenina nifidy an'ity andro voalohan'ny taona ity ho andro ny fandriam-pahalema, satria ilay mpanjaka vavy ny fandriam-pahalemana no eo anivosika, ka miaraka aminy isika mamakivaky ny taona sy ny taona mitsaingerina rehetrarehetra ka iaina ao anatin'ny fiadana sy ny fandriam-pahalema, satria mampanjaka ny Jesosy fihavana, ary ilay fihavana sady kristianina no malagasy ho isika isa-taona dia manomelo hevitra ny Papa satria tiany ampitaisika ary hoentsika mamakivaky ny taona ny lohevitra ka amin'ity taona ity dia momba ny fiarovana ny tontolo iaina. Fanaraka sara amin'ny sinôda tapany faharoa izany araka ny voalazasika teo ambony, sy misy afaka ilaza ny teny nosy ary sy afaka androso samy rery fa mila miara-dalana miara mifanozo. Ho indrindra ny Papa napasiay asika an'izany ary mametraka io fanamby io miaraka mampandraisana andraikitra sy finiavana lalina ho an'ny tontolo misy asika. Sy maintsy mijery hoy ny Papa izay fomba ikolokoloina amin'ny fomba azo sapaitanana ny tranombe iombonana sy ametraka paikady mazava sy mahomby iadina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, iady amin'ny otrakaretin'ny sy fitoviana ary iantoka ny fanizalia sakafo sy ny fanananasa mahavelona ho an'ny rehetra amin'ny fanohanana ireo rehetra sy mandray karama farany ambany sy anaty fahasahiranana. Mandratra ansika ny mahita ny vahoaka noana ka izay indrindra ry kristianina hafa oka izany afatra ny Papa zany tonga ao am-posika ka iova isika ka samby fampikarakara ezaka iaro ny tontolo iainana ary ifanasoa ikasaka mandrakariva ny soa iombonana. Ry kristianina hafa efa voasoritra izay lalakombasika izay ary izany ihany koa ny firalosoa irahasika mifanolotra amin'izao fanomboan'ny taona izao. Engany ahay ifandray isika ary ataosika eo anivon'ny fifandraisika Jesosy ary Masiny Maria anampy isika amin'izany ka iavao ny fifandraisasika amin'Andriamanitra irindra sara satria ilay mpanjaka ny fiadanana no eo anivosika. Iova koa ny fifandraisasika samy olombelona satria ilay endriky ny famindrapon'Andriamanitra no eo anivosika ka ifanasoa isika ifampikasaka ny soiombonana, ampanjaka ny fahamarina, ny rariny sy ny isiny ary kasaka mandrakariva araka izay voalaza zay ny soiombonana. Iova noho izany koa ary ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ka toy izay anapotika isika dia iaro ikolokolo anasara araka ny lohevitra ny sinôda tapany faharoa fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iaina. Manohy ny nataon'ny tanora efa taona maromaro zay raha natanteraka ny fianambe teo amin'ny diosesy izy ireo sambatra ny malemy fanahy fandovan'ny tany izy ka raha tiasika tokoa ary ikarakara ikolokolo ny tontolo iainana amin'izao fanomboan'ny taona zao oka ametraka nyo afatra Jesosy amin'ny toriteniny teo tendrombohitra io sika teny hoe sambatra ny malemy fanahy fandovan'ny tany izy ka ho lavitra ny etraketraka sy herisetra ny eny fiainantsika ka amin'izay iova isika ka iaro ny tontolo iainana ary ianatra izay nataon'i Jesosy hoe mianara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho ka aoka ianatra ny fiainan'i Jesosy tokoa isika amin'izao fanomboan'ny taona zao. Ianarasika ny fahendrena omeny ho lavitra ny herisetra isika ny etraketraka ny doro tanety ny teviala fa kosa iaro ny aina, iaro ny fiainana, iaro ny fifandraisana amin'ny zavaboary, iaro mireo madinika indrindra fa indrindra ireo zanasika satria araka ny averimberisika mba tosika miaro ny tontolo iainana amin'izao dia noho ny fiarovana ny hoavin'ireo taranaka satria izay mandoro tanety sy hoe mandoro tanin-drazana fa mamono taranaka ho isika fa izay mamboly kosa manome aina.
ka raha manome aina sika dia iova ny tontolo manodidina sika ka ho maiso ary ny maiso manambara fanantenana ho sika ka ho avy tondra fanantenana izao fanomboan'ny taona izao ary izao fotoana ny fahavaratra izao tokoa no ambolesika kakazo mba andresesika an'izay Madagasikara nosy mena ary efa sy nosy mena sony aza fa nosy mainty ka okary anana risipo amin'ny fambolena kakazo sika ka ho maiso ho feno fanantenana ny fiainasika ny diosesika ny fanantenana no sy mamitaka fa ny fijery an'izao sy zao mety mamitaka ary indrindra ny fanantenana ao amin'Andriamanitra sy amitaka naovinanaovina aoka arafitra sika ao amin'ny Jesosy ny fanantenasika ka iova ny fiainasika ary ahay ampanjakan'i Jesosy fihavanana eo anivon'ny fiainasika isika ry Jesosy zokonay io enao tokoa ny mpanjaka ny fiadanana enao tokoa no eto anivonay enao no hiaraka aminay amakivaky nyity taona vaovao ity ka ingany ho feno ny fahendrenao izahay ka hay andanjalanja ahay ifanaza dia iova tokoa ny fifandraisanay amin'Andriamanitra ka ho vonina tanteraka ny sitrapony izahay tahaka ny Masiny Maria izy ilay reninay ny kolokolonay amin'izay izahay ahay ifandray sara koa araka ny mahazanak'Andriamanitra anay ka ifanasoa ifanasara izahay ka ho lavitra an'ireny herisetra sy fanapotehana reny fa anaza ny aina tokoa ary ampanjaka ny aina noho ny fahendrenao ry Jesosy sy noho ny fampianaranao dia ahay anaza ny tontolo iainana tokoa izahay araka ny afatrao teo tendrombohitra hoe sambatra ny malemy fanay fandovan'ny tany izy ka amin'izao taona vaovao 2024 zao ka fotoana izay etrehanay ny sinôda tapany faharoa fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iaina dia engany izahay ametraka eo ampelantananao niezaka rehetra ataonay ka mba ahay ikolokolo iaro an'ity tany ity izahay ka andova azy araka ny sitrakao ka anana an'izay fahalemem-panay sy fanetretena izay izahay ary anaraka anao tokoa Masiny Maria tantany ny dianay ho any amin'i Jesosy Masinday Josefa o raha itiaro ny eglizy eran-tany ianao ka arovo ny eglizy ahay amakivaky nyity taona vaovao ity ka ho famantara-pamozeny ho an'ireo manodidina fandrindra izaran'ny manta sy ny masaka araka ny afatra ny konsily aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny Radio Fania.